Ianao manaiky an'izay ve anao sy mandiso an'izay ihany ko satria ny filohan'ny fanavozana anaty dia nanipika mandranga fa ianao ny tompona ndraiky tamin'ny raha raty isaraky mandraikitsika. Aferitsika tsy hoe izaho en tant que fanetso no tompon'andraikitra amin'ny fitsarana fa ny fitsarana ny tompon'andraikitra amin'ny fampiarana ny lalàna. Ny zavatra misy dia rehefa misy olona mandika lalàna tsy mijery ny fitsarana hoe avy aiza fiaviany avy eto voatany ve sa avy any amin'ny sy anindran-tany fa rehefa nandika lalàna dia hiarany lalàna. Isika efa zatra loatra hoe tsy ampiarina ny lalàna fa mijery eo avesa fevin'ilay olona ina partiany eo fitondrana ve izy tsy eo fitondrana ve izy dia izay zavatra efa tapitra. Ka didinareo ngamba taloha teny hoe ny tanitan-dalàna ihany no ahafahantsika miala amin'ny fahantrana ary ny tanitan-dalàna ihany koa no ahafahana miady amin'ny kolokolo sy ny fanapara-pahefana. Zavatra misy dia misy tentative na fanonganam-panjakana teto izay natoloka efa nanomboka tamin'ireny fisamborana ndry colonel Patrick Kibaré, Yves Randria izy moa menarany ary ny zavatra misy dia misy renseignement BDB sy misy preuve marobe izay hitanay tao anatin'ny fanadihadiana an'ireny olo ireny dia hita fa mitolo. Tsy haiko raha hitanareo ny poto tapaka tany Antsirabe dia tapaka teto dia hita mihitsy eo amin'le toerana fa tsy misy tomobile hoe nandona ohatrany hoe nandona le moto na hoe nanao accident fa ohatrany hoe vandalisation fotsiny hoe acte de vandalisme. Ao anatin'le programme zareo nefa dia misy acte hoe tapana ny jiro mba hivilakota, tapana ny rano mba hotezitra ny vahoaka, misy hoe olona maromaro karamaina mba hanao an'le acte institutionnel fanonganam-panjakana. Ny tiako tenena dia izao, misy olona miala teto amin'ity fitondrana ity dia tsy manaiky mihitsy hoe efa tapitra ny fitondran zareo fa efa niraisim-bahoaka tanana ny firenena ary averina ho tanitan-dalàna Madagasikara. Ao anatin'izay fampiarana ny lalàna izay izao ary izay rehetra tratra ao anatin'izay fandikan-dalàna izay dia hiara lalàna ary tsy mijery na avy aiza fiaviany na avy aiza. Izao kosa nefa very foana ihany izahay na dia mampiatra ny lalàna dia mijery foana ny maha-olona sy manaja foana ny zofototry ny maha-olombelona, voix de la défense sy ny voix du contradictoire zany hoe mananjo izy hiary tena, mananjo izy hitondra ny fiarovan-tenany ary rehefa neponja izy dia tsy azo malgré. Amin'ny misy kafantanina farany voaresaka manan koa raha mbo malaza nda tsy pony foloa resaka mbola misy singa ny ivelany manahoana ny fanadihadiana ndraiky voatsika nyteny zao. Ny zavatra misy teto koa tamin'ny herintaona hitantsika tsara hoe misy analyse maromaro tokony nataony fitondrana teo aloha fa tsy nataony. Rehefa tonga teo amin'ny toerana izahay dia niezaka amin'izay hitady izay fomba hanaovana izany analyse sy mbola hitady ny ataontsika hoe ny marina amin'ny raha iny. Marina fa somary tsy azon'ny olona hoe maninona kay no mitraina fa hazavaiko tsara raha ohatra ny conclusion izay nomen'ny fitondrana teo aloha dia hoe misy olona miaiko fa nanapoizina ary nisy poizina nataony teo daty rasy beladona dia raha ho taperitsika eo zany ny débat sy fanadihadiana dia ireny olona ireny zany no hoe nanapoizina dia ilay olona tompony anniversaire raha mety ho afaka satria izy zany anisan'le victime fanapoizinana. Izay ve zany fahitantsika n'indra raha iny tsy izay mihitsy nefa ny fahazahotsika anazy hatramin'ny voalohany fa misy karazana poizina tao misy karazana ataontsika hoe acte prémédité natao tao iza nanao an'izay izay no tadiavina iza daholo ny tompony andraikitra amin'izany ary indrindrandrindra inona no tena nahafaty an'ireo ankizy ireo dia izay fanadihadiana izay no ataontsika izay ampivoaka anazy na dia au moins tsika zany mieritreritra hoe ialana nenina daholo ny fomba rehetra afantarana an'izay iza nanao azy inona natao tamin'ireo ankizy ireo dia anytsika mandefa ny fitsarana. Za kosa tsy miteny haritra aman-taona na amam-polo taonany izany vao andeha fa mandeha tsikelikely eo ary ray volana lasa na
ray volana lasa izay no tonga teto ireo dokotera manam-pahaizana nandeha midina teny toerana nakazasika azy natao dia lasa niverina ny ivelany zareo nanao an'izany analizy izany dia hitantsika eo rehefa mivona avany nahita zavatra fifaresantsika miaraka amin'ny fitsarana moa zareo no nanao an'izay zavatra dia arotsaka ny fitsarana ny valin'ny analizy izany rehetrarehetra izany no angatahanay ny ataontsika hoe ny faharetany ny vahoaka sy ny victime izay mifandray tsy tapaka aminay ihany fa ny sasany moa zany izay tsy mifandray aminay no tsy mifantatra hoe inona kay ny fandehany fa zareo dia afaka manantona hatrany ny doyen de juge sy ny ao amin'ny fitsarana dia mahazo zany. Merci beaucoup.